YouTube fa ny miarahaba rehetra ato amin'ny YouTube ihany koa satria nareo tsy mahay mihira moa zany dia zay nareo vao manomboka miarahaba tokoa, salama tokoa. Manao ny ty fandaharany ty ny tenako, azafady vetraindray. Oe, manao an'ity fantarany ty ny tenako satria misy ihany zavatra tsy maintsy hifampitenenana ary misy ny zavatra tsy maintsy lazaina amin'ny zavatra rehetra zay mitranga ary tsika koa hiresaka an'le fanomanana fihaonana ho antsika amin'ny 24 na 24 Mai ho avy zao amin'ny lahadin'ny Pentecote zany, rehefa avy mivavaka zany hoe manomboka any amin'ny 12 zany ny fotoana ny zay tonga aloha moa afaka tonga aloha mazava ho azy. Ny toerana anaovana ny hetsika dia ho lazaina eto fa en tout cas atao anatin'ny Île-de-France no anaovana azy fa pour des raisons de sécurité dia tsy lazaina raha tsy herinandro mialohan'ny lanonana no ilazantsika azy fa ny tonga zany de efa miditra am'le barbecue géant, ino izy teo barbecue géant, le pique-nique organisentsika zany efa nanao an'io tsika tany amin'ny 2020 ary olona efa ho 700 mahery pour ne pas dire 800 no tonga tao ary ny tena nahafinaritra dia samy tonga tao daholo ny olona manana sensibilité amin'ny rehetrarehetra na mpanohatra izy na mpanohana satria ity fandaharany ity dia mihaino azy daholo na mpanohatra raha na ny mpanohana ihany koa ny fitondrana raha zany hoe tsy mialon-drafy zany io fotoana io. Au contraire raha ny ahenonareo ny tena ny hevi-dehibe anay amin'ny zavatra anankiray izay tokony hoe afaka miaraka ve tsika rapitso amin'ny zavatra mety hitranga amin'ny firenena sa tsy afaka miaraka tsika. Ny tena marina aloha de zao raha ohatra anao zany hoe mbola tsy tena tapa-kevitra amin'ny zavatra hitranga rapitso de afaka manatona anay ianao de isy ny fivanazavana eny an'iny. Tapa-kevitra moa ianao zany hitakitranao hoe ohatrohatran'izao ny lalana andehanan'ity Rakotomalala Fleury mivady ty na ohatrohatran'izao ny fandehan'ity fandaharany ty toetrany tao tsy diso zay zavatra nilazaina tamin'ity fandaharany ty ary ohatrany tao mitombona daholo zavatra anankiroa no niangan'io fototra 24 Mai io. Voalohany indrindra raha tsy ho diskady tsika dia ny taona 1724 isy fifidianana ny Madagasikara ho filoham-pirenena. Ny taona 1724 isy fifidianana ihany koa aty Frantsa ary fifidianana filoham-pirenena. Ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany tsy maintsy misy oppositionné tsika, tsy maintsy maka ny ambaindaintsika ao anatin'ny zavatra rehetra satria amin'izao fotoana izao tsy vita intsony le hoe mandroso miezaka mampandroso irery fa tsy maintsy mampandroso miaraka ary manana partenera tena atokisana afaka iarahana tsara ao anatin'izany ao anatin'izany atao hoe fitondrana firenena. Ka raha hitanareo hoe mety afaka hiaraka aminay nareo rapitso, mety afaka hiaraka amiko, mety afaka hiaraka amin'ny club miaraka amiko satria ao aoriana koa misy olona maromaro ihany koa ary tsy n'importe qui on va dire dia afaka mifanatona tsika, afaka mifanotrana tsika amin'io fotoana io, ataontsika manomboka amin'io ary misy zavatra lehibe ho lazaina amin'ny fotoana io tena lehibe tokoa raha ohatra zay no ilazana azy. Ny anankiray tena lehibe aloha de feno 5 taona amin'io fotoana io ny fandaharana izany ve zany hoe ity fandaharany ity zay manko ny netim-boana hoe izany ve taty aoriana izy mivadika live tsotra fotsiny dia anankiray zay fa isy fanambarana lehibe amin'io tonga de tsoroka tsy hoe ho filoham-pirenena akory tsy zay le ao fa isy fanambarana lehibe amin'io ary zay fanambarana zay miimpliqué amin'ny rehetrarehetra ho an'izay mazoto fa tsy fanerena ary mitondra any amin'ny dynamique gagnante zay satria fantatrareo tsara fa zany Fleury Rakotomalala zany mbola tsy nisy tromper tamina zavatra anankiray hoe ity no atao
ka tsy galina vita io. Averiko zany fleurira kotomalala zany mbola tsy nisy trompe hoe ity no atao, ty no lazaina ka tsy galina marina io. Betsaka zay zavatra noteneniny teto zay, zay notenenin'le ry zay, fa ohatran'ny tomara ohatran'ny mipoitra ihany le izy aveo, ary na le ry raha tonga saina hoe za marina ve zany miteny zany sa ahoana, anjaranareo no mitsara an'zay fa ohatrohatr'izay zany ny ozy le akamako teo zay idéologie ozy izy fa zay ngamba ny filozofia n'io fihaonana io, afaka mifanatona tsara na eny fa nareo any exil ireny ara afaka mifampiresaka miresaka amiko tsara nareo, tsy olana mihitsy. Efa nilazaiko nareo fa rehefa manao an'ity atao hoe zaho tsy mpanao politika fa mpampanao politika, zay aloha zany azavaiko hoe mpampanao politika, dika zany manana recul par rapport aminareo, ary efa nilazaiko foana hoe rehefa manao an'itony zavatra itony tsy azo atao mihitsy ny manao ampo, tsy azo atao mihitsy ny manao miahira na mideteste olona. À partir du moment où vous agissez, vous raisonnez par la haine et par la par le fait que vous détestez les gens, et votre avis, sinon vos avis seront erronés, biaisés, même viciés. Itony zavatra itony zany tsy azo anaovana tsy fitiavana, tsy azo anaovana hoe halako bika, halako tarehy ny fanaovana politika, satria raha pitro vadika fotsiny ny virgule de tonga de vita anao, mety ny olona iny nanavitra anao, tsy ampoizinao akory. Afaka miresaka niteneniko foana, niteneniko manko raisin'olona vilana le izy, ary mampalahelo any rehefa le mandray vilana. Tany amin'ny taona 17 de efa niteny an'izao, vao nanomboka mihitsy itony fandarana itony. Miteny am'ty fandarana ty Andriamatoa Fleurira Kotomalala satria ny olona zay mifampiresaka taminy tam'zany andro zany, zay manao ny front office fa izy back office foana, zany hoe za toto ambadiky, de fa nizara roa am'zao fotoan'izao, ary tsy vitan'ny zara roa fa tena tena ohatrany hoe tena sakaisy maso mihitsy. Ka izy amin'izy roa reo no arahako nefa samy namako daoly, Fidèle sy Lalatina Rakotondrazafy zany. Iny moa Lalatina Rakotondrazafy tonga de namely anahy aloha, Fidèle indray respectueux en amitié, ary tena ideraiko anazy, mifantany hoe ty kosa itsamo kosa kamo foana hatram'izay, de tsy mikitika ny tsamo izy fa indraindray izy aloha tady anambana ihany rehefa misy mihoatra zay teneniko, fa io zany ny fifanajana zava-dehibe. Za me za andeha hoe iny andeha hamely amin'ny Fidèle zany, fa tsy maintsy niditra tao anatin'le sehatrako satria tsy manana olona intsony ariary fidy koa efa manao ny azy, efa iny koa izy niaraka tamin'ny adronary mampianana raha teo aveo, efa tsy ny sasany moa tsy azoko lazaina satria manana ny toerana misy azy reny olona reny am'zao fotoan'izao, ka tsy maintsy lasa voatery zany niditra front office niteniny am'izay tany amy taona 2017 nanomboatsika an'ity hoe iny Fleurira Kotomalala fa niteny, fa raha ny hoe resaka fiarahana na fanaovan-gazety zany efa tany amin'ny taona 5 non 7 efa nikirakira an'izany ny tenantsika. Ho an'ny tsy malala aloha satria tsy nanao officiel, fa ny zay malala de mahafantatra hoe efa eny le ry ny tao ka. Bon, ka niteneniko tam'zany de zao: ianareo mpitondro reo tam'zany ringa Rambola sy ny karazany tsy anona teo amin'ny fitondrana. Androany anie zaho tsy namana lesany fa fahavalo ny lesany, fa rehefa tsy eo intsony ny lesany rapitra de mila anahy ihany. Ary zay no tena gravo tsy aleoko hoe androany de efa mifankatia fa rapitra lesany ila anahy ihany. De mitranga koa zany zavatra zany am'zao fotoan'izao. Misy olona aloha natsapa tena tao anatin'ny ekipan'ny Andry Rajoelina hoe allo arahanay any niteny ty zoky be ty fa sao de sanatria ho ratsy ny afera. De tonga de efa niteneny hoe mipetraha tsara fa ho ratsy anie ty
Tiany amin'ny ora tsy am-pozona dia vita nareo mbola anisany seho mafy loha ihany. Tsy vitanao zany ireo zokiny be. Ireo ve mitapy hoe inona ny vola aty aminay? Iny guéri mbola velona ao a. Zay ny teniny mombana Valmarina hoe aty aminay ny vola. Aty aminay ny miaramila. Ny vahoaka koa tia anay. Inona ho vahoaka koa tia ohatra. Nareo zany manofo. Exactement zay koa ny teniny ny teniny iny hoe ny vola aty aminay radiolina tian'ny olona miaramila aty aminay. Korotamby. Elao pao misy moa nanaraka zany hoe sao de marina tenin'ny razoko fa anao manomboka délestena am'izay tia mipopotra public ty de mba tsy natao in'ny olona reny am'izao fotoana zao satria herintaona meloa de efa natsapy alao ialana mpamarina fosado ratsy ty. Namanareo rehefa tsy eo fitondrana nareo de mipotry zany am'izao fotoana zao. Tsy am'zao fotoana zao fa vao nanomboka mihitsy hoe vita hoe tena vita ty baina fa tena mba ahoana mba jereo mombanay ohatran'izao. Ahoana natao? De mero daholo zay le izy ka nataoko nampidirina kely ihany zay satria hoy zaho hoe afaka miresaka tsara tsika afaka midinika an'izay eritreretina hoe dinihana de hanaraka anay moa nareo de araba soa araba tsara raha ohatra hoe tsy de tena lalina loatra le zavatra nataonareo ohatran'ny nendrifidy kely manimba zavatr'olona misy olona mihitsy maty reny kosa impardonnable reny fa za zany tena miteny mihitsy hoe tokony automatika ny misokatra ny fanadihadinany amin'ireny bandy reny satria aiza kosa de misy olona mamono olona manapotika fananan'olona ave de ny olona andrany rehefa miteny reny natao hoe collaboration hoe mivadika collaborer amin'ny fitsarana na ny enquêteur ny ino izy teo ny zay olona mety meloka osamborona efa aveo efa tena détaillé reny hoe izy naniraka anay ohatra zao de ny fidy moa zany nanisany voatoroka hoe mpaniraka izy sela de tokony ndreny ninina faute grave zany tokony samborona alefa ny ankety. Bon amin'ny antsika zany hoe afaka miresaka raha ohatra tsy de mavesatra saro-bataina loatra ny heloka vitanareo ka io 24 mars io zany mai io zany dia voalohany ny resaka hena rehetra dia tsy miatoka ianareo fa any toerana nisy azy sous formana grillade io ataotsika tonotono asa mety ho possible mety efa hisy enombo ritra mety ho vita am'izay mety ho isy koa zany ny enombo ritra ao ambadika eo fa mariako etona mba ho fanajana an'reto havantsika silamo dia alalina ny hena ary tsisy kisoa. Tsisy kisoa zany amin'io tsisy hena kisoa amin'io fa zay olona mety manao saina kisoa angamba na fihetsika kisoa no mety hisy ao fa tamin'ny 2020 aloha tsy nisy zany fa olona nay nanajatena daholo ny tao ary nahafinaritra raha zay ny ilazana azy. Ny hena zany tonga de ampitelindrora angambany hoe misy ny mesoui misy ny enombo ritra ny brochette ny olona mahay an'ireny antsara avy any amin'ny faritra reny zany mba atsoy aho fa tsy voatery ho haiko daholo ny rehetrarehetra haiko tsara manao ny papay miaraka amin'ny citron sy ny karazany fa hafa ihany le antsara le anina zany le ohatran'ny any Deco reny satria je vais m'inspirer par rapport au maskitany Mazangasy sy Deco Artiliara zany de mariako etonona fa tsy mialon-drafy io fotoana io ary zay tsy hisy ny fanasana fa tsy maintsy misoratra anarana ary ianareo zay misoratra anarana de efa napetraka ao ny numéro telefonako na messengerako efa maromaro nareo na messengerako dia mandefasa message aloha hoe resaka grillade de zay vao resiko ny telefona fa be de be le telefona tsy fantatro mazava ho azy sarotra ihany ny sasany commercial na sasany ihany fa asio message kely code grillade
na pique-nique de efa hitanareo de zay. Za tsy tena hoe ferana n'isan'ny olona fa raha ohatra kosa hoe hitanareo fa efa manao sady hoe sanatria, raha sanatria kosa mihoatra ny valonjato de tsy maintsy ferako, fa raha ny fihazakazahan'ny olona eo aloha de tsy afeniko fa ho feno rapida sao de mbola variana misonobinoby aloha hoe mbola jerena programa, jerena ny am'izao fa ho tarika azy izy satria ny tamy 2020 zay be dia be ny olona no refoly na de tonga teo ara satria tsy matetika ny hoe misy fionana ohatran'izany aty Frantsa ary ny olona ao anatin'ny ao dia ahazo an'le bracelet daholo ahafahana mahafantatra hoe efa atao anatiny, fa misy olona efa mieritreritra izy ho tonga any de ho tafiditra satria tsy nisoratra anarana, tena ialana tsiny tokoa ary tena hifonana fa tsy ho tafiditra nareo raha tsy ao anatin'ny lista. Ary io tsisy hoe ampidirina lista nareo de hoe tsy mandeha, tsy manao an'izany zay. Hoe mino nareo misoratra anarana de tsy mandeha nareo, rehefa tafiditra ao ny anaranareo ny olona invitenareo rehetra hoe reto aby ny anaranay complet zany de tonga de fa ao, tsisy resaka hoe représailles politique io na hisy kabary politique io na hoe hisy inona fa misy fotsiny ny feonantsika mba mahafinaritra aminay mivady, anay enina mianaka raha eo moa ny zanako am'izay, mifandray aminareo, miresaka aminareo, indrindrandrindra fa ho an'ny hoavin'ny Madagasikara dia eo tsika zany mba mifankahita tava misy aminareo moa ndraindray ohatran'ireny tonga de manao latsa-kemboka moa vao mainka mety amiko, ampidi-bola zany ny fandaharantsika, ho an'ny fandaharana vao mainka mety fa tsoroko aloha fa tsisy vola aloha amin'io na ny ariary ara, fa raha ohatra nareo mitondra ny boisson anareo, raha sendra mavesatra ao anareo de afaka manao proposition amiko nareo hoe maka olona tsika mivarotra ny boisson tahaka ny natao tam'le ndray Andry tamy 2020 zany mivarotra boisson tsika atao, mivarotra limonady, mivarotra labiera, mivarotra ohatran'izany ny rhum, aniny zay entinareo ny entrée anareo azonareo entina, ny vilia-nareo moa mazava ho azy, ny tena tsara service azo ete entina de tonga de ariana anaty, mila tandremana tsara ny toerana satria mila asiana fako zany iraisana ao anatin'io. Afaka misotro mafana ianao, izy io bona manidy io sitraka, afaka misotro mafana ianao raha am'izay hisy ihany koa ny animation ao anatin'izay zavatra zay, zany hoe tena izy zany tena hoe filinina na pique-nique le izy dia fandraindray ao fankalalao eo de misy animation sy ny karazany ataotsika. Vetivetika fotsiny manafatra kafe fa adiny le zanako vavy le izy angambany ka tena andraso aloha afa manona kely azafady tokoa kahoatry, ahoana ny fanoratra kahoatry zany? De zay angambany amin'iny normalement tsy mihoatra 40 minutes any Paris ny lavitry ny toerana fa teneniko anareo ho lazaintsika ihany, il y a de fortes chances hoe en plein air le izy, zay. Tsy misy vola aloha fa tsy maintsy misoratra anarana. Raha mety aminareo ny hoe hiaraka aminay rapitso, na hisy lalana iarahantsika rapitso ho amin'ny hoavin'ny firenena de tongava, fa raha tsy mety aminareo na nareo mbola misalasala de tongava ihany koa, fa raha tsy mety aminareo dia tsy maninona mihitsy re tompoko fampitsodrano tsika aza tonga, zay. Ny antony anoratana ny anarana sy soratana ny anarana de zao: ahafantarana ny isa exact, hoe à peu près zao zany ny olona ho tonga eo, de olona ho vokisana, ho afa-po, ny olona asaina satria tsy mba fombanay mivady mihitsy zany hoe manasa laniny ny brochety nefa olona mbola manjato no tsy nahazo.
tsy fomba nay mivady mihitsy zany tamin'le farany tena lazaiko anareo fa mbola nitondra nody ny olona ny enomby ritra, mbola nitondra mesu ny olona nody, afa-po tanteraka raha ohatra l'izy nieritreretana hoe tamin'ny 7 maraina ny tapotra, mbola nisy olona teo tamin'ny 4 non tamin'ny 7 hariva maka tamin'ny 7 alina, de mbola nisy olona teo tamin'ny 4 maraina, tamin'ny 7 maraina natory teo amin'le toerana de mbola nanohy revirevy teo reo de tamin'ny midi le lendemain vao nisaraka teo. Tena nalaiky isaraka le malagasy tamin'izay olo zay, tena nalaiky isaraka ary tena hoe tena izay mivady vao tsy maintsy niala aloha satria fantatrareo ihany hoe za tsy maharitra ela be zany mijoro na masoandro be zany, de tsy maintsy niatako zay tamin'izay fa tena zany tena hoe nalaiky isaraka le malagasy ary ny tena nisongadina tao tamin'izay de ny zanako Mahajanga nisy nafinaritra ery ny firaisan-kinanay zany amin'ny tena merci mon amour, amin'ny tena hoe bon masakalava moa zany mety gago nareo am'zany ny parent adoptif ako sakalava tsy afaka miala am'zany tin'inona raha zay nareo ary zany sy lelaka tsy rarahako zany nralahako sakalava amin'ny Menabe nakarary mihitsy nampigadra azy farany teo tena tsy afentiko zany nakarary ka zay le izy zany tamin'le farany teo dy nalaiky isaraka le Mahajanga tonga de mampilaza anareo zany za fils-Amamy hoe anisany invité tsika satria tsy invité fa tongava mihitsy satria tsika no anisan'ny mpanomana an'io zany ohatrany nanaovantsika le tany Mahajanga le teo amin'ny Zama Hotel. Zay angambany amin'iny raha misy fanontaniana nareo afaka mametraka mazava ho azy hoe ahoana ny clin dindin sy ny anina averiko any tsy misy mivola loha, afaka mitondra sakafo nareo akoatran'ny zany hoe ny hena ihany zany nareo no tsy mitondra. Tamin'ny heritaona tamin'ny 2020 sitraka tsy afeninanao fa nisy namana nisy akama avy any Strasbourg mitondra labiera vraky be avy any am'ty ndray mitorako ty zao za efa mahafantatra fa hisy anabavy zay avy any Bruxelles mitondra labiera vraky be satria fotoana ifanakalozana ihany koa io. Ny olona miandraikitra ny communication antsika de misy hatrany Danemark, misy hatrany Allemagne, misy hatrany nino izy teo hatrany Madagasikara manentana ny havany mipetraka aty Adilambato mba ho tonga amin'io fotoana io. Ho avoakako tsikelikely zany hoe reto aby ny communicateur miandraikitra ny olona miandraikitra ny communication am'ty le hetsika na événement ho ataotsika ity. Efa mahazatra antsika io ary tena tsy afenina fa tamintsika nanao voalohany tena succès total ka maika ave fa am'izao indray miankina amintsika rehetrarehetra satria raha zay hoa tsy manasa an'izy zay tsisy hoe invitation zany saky tena manko hoe manasa vahiny tsy tonga naman'ny manino izy ny teny gasy zay fa sitrapo no atongavanao hoe sitraponao zany satria hoe mahafinaritra anao fileriranko ty malala mivady sy ny zavatra ataony dia tonga ianao fa raha ohatra zany hoe isy hoe tsy maintsy hisy fanasana manokana ho andra tsisy zany tsy de fomba andrakoty malala loatra zany fa raha ohatra tianao miaraka aminy zay zany izy affection associatisme mba io zany mba ahafantarako hoe tena mba reven'ny olona ve za tian'ny olona ve ny zavatra ataoko tian'ny olona ve ny zavatra mety ifampizarako amin'ny olona de zay io zavatra io fa tsy raha ohatra hoe tsy revenareo satria voatao tsy mampaninona ana nefa hoaninareo any rehefa miaraka mivanjombory sy influencier de asinana malahkely totra miosanosana ihany nareo menakavy zay ny amin'iny nefa hira kely de verina fa mba tiako manko io tsy afeniko anareo zany fa tiako ianga tiako ny ainga zany tiako ny hiran'ny ainga de sady izy ty hiram-pivavahana de etsika ambavaka ny zavatra ataotsika rehetra indrindraindrindra amin'io andro io sy ny andro rehetra mihitsy tondram-bavaka ny zavatra rehetra tsika misy miantso aho io de fa miteny aho hoe mandefasa message aloha zay vao miantso tokoko daholo.
Sady Zaïre zay de zao, atolotro manokana atolotro manokana ho an'ny vadiko sy ny vady aman-janako izay tir ty satria tena mba tiany vadiko tir ty, mangery ny feon'ny rehefa mihirana ty ho an'izay mahafantatra azy. Daholo. Eto ambavaka daholo ny zavatra ataonareo ary ampiarao am'ty ty, de ho hitanareo ny vokany. Maiza ny bebaka, maiza mamela heloka ihany koa, ary mizara fitiavana, eny fa na de amy fahavalonao ary, zara fitiavana. Andaso alefako ato amin'ny YouTube aloha zay lian'zay a, de mba hitandrareo koa hoe nisy fianolan'zany hira zany tao ato am'ty fandarany ty a, dia alefako ihany koa any Rasoa dédicacé. Coller. Zay. Ny fandehany zany de zao e, raha matsapa ianao fa tokony afaky mindray anjara
am'izany atao hoe firenena izany rapitso, na redevabilité io na inona dia tongava amin'ny fotoana io satria misy zavatra tena tsapako tamy 2020 zay, be dia be ny malagasy mana-talenta eo ihany, fa ny tanora malagasy manam-pahaizana ary tena manam-pahaizana. Ny hitanao isan'andro io zany mbola tena hoe za tsy miteny hoe tsy mahay fa tena mbola hoe misy tena hoe tena talent caché angambany amin'ny fiteny azy ary hoe tena hoe ahoana raha ny tsy ahitana an'itony olona itony. Arak'le tenin'ny ramatoa Nadine Ramarotsony zay hoe ny vanona ozy izy tsy vonona, fa ny tsy vanona ny vonona. Tena zay mihitsy le zavatra miseho le vonona zany le vanona zany rehefa miresaka amin-jareo de ny ankamaroany aloha tsy afeno na tsy intéressé satria le resaka atao am'le tena hoe lasa tsy on va dire hoe tsy glorifiant mety ho diso zay teniko zay, mety na hoe tsy manana ny hoe maha-izy azy tsony zany atao hoe ministra zany e. Amin'ny olona zany hoe ministra zany de tonga de hoe mpangalatra, angalatra. Ary ny simba mihitsy zay zavatra zay tao anatin'ny 20 taona manintsy. Simba mihitsy. Misy ministra mahavita an'izany hoe io bureau an'io, io ministera io lasa bezodrome. Io palais io lasa palais drome. Ino diso teo bezodrome manko fa tsy palais drome. Lasa bezodrome le palais. Toeran'ny fijangajangana. Ka raha ohatra ianao mahatsapa zany hoe afaka na de misy forme be dia be nefa fandraisana anjara amin'ny fanasaovana ny tanindrazana e. Afaka manoratra ianao manao think tank tsika de manoratra ianao, tsy manao sonia ianao amin'ny anaranao fa maka pseudonyme. Afaka manao blog tsika. Be dia be ny zavatra azo atao. Afaka manolo-kevitra anahy nareo. Manam-panolo-tsaina anie zany. Misy manolo-tsaina ao ambadika ao aiza no ahaizako lalàna tena vraiment précis sy détaillé ohatran'ireny, na dia mahay kely ihany ary za, tsy maintsy misy base manko amin'ireny kosa aloha. Fa ny tena anisan'ny hoe tanjona amin'io zany de idirena an'izay hoe misy tsika ary misy zay tena mahay. Misy aminareo reny ilain'ny firenena. Taka ny teneniko am'ty fandarana ty aza velan-jakan'ny totakely ty fandarana ty. Ny totakely anie manampy e. De rehefa manampy ny totakely de tsy afaka miteny momba azy tsony ianao, mipetrahanao amin'ny plasiny. Zay le lalàna ny zavatra zay. Ka rehefa nareo sarotiny amin'izy no mipetrapetraka fotsiny, matoritory fotsiny, ny obligation rehefa tratran'ny sommation zay ianao, hoe ty tsy maintsy aloha am'zao, vadika amboradara ihany tena mivadika amboradara ka ohatran'izay koa le firenena. Ny firenena mila olona manam-pahaizana, mila olona manana traikefa. Dikan'izany soran'Andriamanitra afaka tam'le disque le DJ tao. Fotoana zao amoahana an'ireny talenta miafiny reny ary le filoham-pirenena ho very am'izany. Ho very am'izany izy, raha tsy ho very am'izany izy tsy niaraka tamin'io rangahy io tena teneniko anareo zany tsy niaraka taminy aho. Ho very izy. Ary izy koa mahasahy maka risika izy. Tsy matahotra ny ho diso izy rapitso. De corrigena iny. Ka miteny antsika zany hoe rehefa arivianareo zay rivo zay
Tsisy mifanasana ao aho fa tongava niza n'iza. Fa tianareo zay rehefa zay de andao fa misokatra teny ngeda be mivavady sy mivaravarana am'zany. Zao fotsiny mamy be fotsiny ny azo atao fa miresaka amin'ny olona mamo ny tena faran'izay halako indrindra eto ambonin'ny tany. Miresaka amin'ny olona mamo sy ny tranodainga. Zay tena halako zay. Ale zao miresaka amin'olona eo de fantatr'ireo izy fa mandainga de mbola fikaina iny. Bon, hidra miresaka beridy tsika. Zao alao azava. Fa ny anay zany makarary anay raha vao hoe olonay nikitikitihana. Sady surtout le olonay avy nijaly sy nina nitady kiraro nitary. Averiko am'laisa miteniteny reo nareo ao ministera pêche reo. Fa raha ny zavatra nandrotana ny Beridy zany mahazo any laisany ngamba ny laisany tsy tafatsangana ohatran'ny Beridy zao sanio. Mba harao aloha ny tantaran'le bandy zay vao mitsaratsara olona. Harao aloha ny tantaran'le bandy. Moramora ve zany hoe ampigadrana ianao maheno hoe ny zanakao maty? Tena mba tatan'ny laisany ve zany raha misy zany? Ialahy io ry diricom ialahy io sy nareo milaza fa filohana sindika io. Anisan'ny nidina teny an-dalambe, inona ny problemako hoe inona problemanay raha nidina teny an-dalambe nareo tsy fantatray akory hoe nisy grevy tao amin'izany ministera pêche zany takaty e. Tsy maheno an'izany zay na indray mandeha. Fa ry zavatra marina tena fen'ny laisana ao ministera pêche ao. Ao ny tena business ao. Tsy mbola naheno zay avao amin'ny ministera pêche nareo hoe ianona mahazo lisansana exportation ohatran'izao maromaro, resaka kraby. Matahotra laisany mikorontaniny Beridy ataony ny zavatra atsikafony Beridy ataony ny zavatra tsy mety ataony laisany eo de hoe laisany vao mody hoe zao. Azafady tena ho zakany laisany ve raha ohatra zay mitotonao. Ohatrany hoe raha seul zany le akamanay tonga ao de eritreretiny laisany hoe seul izy. Niaritra mafy le ty reny bandy reny tena niaritra zany Beridy zany. Niaritra zany. Tsy moramora ny samborana Beridy zany. Tsy moramora nanaovana Beridy atao BC zany hoe tsy maintsy miteny elahy hoe Rony. Tsy nilaza hatramin'ny faran'le bandy. Zay fotsiny aloha ny androany momba an'iny. Kitio Beridy sakandro Beridy. Menay raha vao mikitika any anay de atovahanay zany e. Ary tsy maintsy hijoro zay raha ve zany. Zay rehefa mijoro tongavanay eo mihitsy Zay no mahatonga ty fandaharany ty ty fandaharany ty aza eritreretin'ny lahy fotsiny hoe vavy eto fotsiny. Afaka mirotsaka eny amin'ny fahatongavana tokony hatongavana eny ty fandaharany ty. Am'izay mampety azy. Hono moa izy ngialohaloha somary zay tany amin'ny taona 1970 tany. Zay rehefa manao de miaraka amin'ny zava-maneno izy. Raha ny lahy ny dikan'izany de efa 9 tolo lehilahy. Veloma daholo finaritra tokoa. Hitantsika baolina iza mandresy fa tapitra ny fandaharana satria efa misy pile zao. Veloma daholo jiabijiaby mandram-peona samby ho tahian'Andriamanitra sika menakavy.